Hosea toko faharoa ambin'ny folo ho vakiana manomboka amin'ny andimy voalohany. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Efraima manodidina ahy amin'ny lainga ary ny tanàn'Israely amin'ny fitaka. Ary Joda mbola mikarety tsy manantona an'Andriamanitra dia ny iray masina sy mahatoky. Efraima ho mandrivotra sady manendrika ny rivotra avy any fihinanany. Mandritra ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandozana. Manao fanekena amin'ny Asiriana izy ary dirohiro no entina ho any Egypta. Manana ady amin'ny Joda koa Jehova ary tsy maintsy mamaly an'i Jakoba araky ny alehany ka atsingeriny aminy nataony. Fony mbola tany ehoga dia niazona novelahy tongotry ny rahalahiny izy ary rehefa lehibe izy dia mitolona tamin'Andriamanitra. Nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery. Nitomany izy sady nifona taminy. Nahita azy tao a Betely izy ary tao no niresahany tamintsika. Jehova Andriamanitry ny maro, Jehova no ahatsiarovana azy. Koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao. Tandremo ny famondrapo-sy ny rariny ary ny andrasan'Andriamanitra mandrakary. Toetana ao fanekena vaovao. Taratasy faharoa nosoratany apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korina. Korintiana faharoa toko voalohany ho vakiana manomboka amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Kuarankazana muna no tutubao ary zavatra kasaiko mokasai kuarakanufa mba hanaovako enenipona sy tsitsipona. Fa raha matokoa Andriamanitra ny teniny taminareo dia tsy hesitsy. Fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay nitoriana teo aminareo dia izao sy Silasy ary Timoty dia tsy hesitsy fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitran'Andriamanitra amin'ny ataonay. Faranana ao amin'ny filazantsara-maty araka amin'izao. Jaona toko fahadimy ho vakiana manomboka amin'ny andimy fahasivy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy namarika nanao taminy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataony iray. Fa na inona no ataony iray dia toy izany koa no ataony zanaka. Fa ny iray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony ny tenany. Ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no amelomany ny zanaka izay tiany. Fa ny iray asa tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka
mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany iray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Masina ny tenin'ny Tompo. Noho ny fitiavanao dia mbola nomenao tombonandro vaovao indray izahay nahafahanay namaky sy ny haino ny teninao. Ny teninao izay manambara aminay fa ny fiverenanay aminao Tompo no hanarenanao indray ny mombanay rehetra. Raha iain'ny afatra valinao ary izahay dia mangataka ny fanahinao masina ameny ny mpanolonao izay hitondra izany. Ary ho anay vahoakanao mba hahaizanay mandray tsara izany ny fiainanay. Fa hainao an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho anao rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.